tous vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny Vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ny voalohany volana Novembre, fety fankalazana ny fetin'olo masina ary amasinina toy ny andro alahady ho an'ny fiangonana katolika. Ankoatra ny fahatsiarovana ireo nodimandry nanolotra hanadio fasana mialohan'ny fahavaratra ny andro androany. Tombo ihany koa ny fidiram-bola ho an'ireo valalam-piandry fasana. Nirosany laharana misy an'i Madagasikara amin'ny tatitra navoakan'ny banky iraisam-pirenena mahakasika ny classement d'ONB business ho an'ny taona 2024. Nisy fivoarana saingy mbola misy ezaka tokony ho atao. Niakatra nanomboka androany ny vidin-tsolika, 20 ariary ny fiakarany amin'ny litatry ny lasanty sy ny gazoil ary ny solitany. Tsy maro toerana ny vidin-tsolika nanomboka ny fiandohan'ny taona 2024. Maresaka iraisam-pirenena nitrangana asa famporoana tao New York, olona valo no maty, 20 kosa no miady amin'ny fahafatesana. Lehilahy iray mpitondra camion no nifoaka mpitondra bisikileta sy mpandeha tongotra maro ao atsimon'ny Manatanina. Ny andidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko va manasanao ary hanaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany anomboantsika ny vaovao dia ny voalohany volana Novembre, fety fankalazana ny fetin'ny olo-masina ary amasinina toy ny andro alahady ho an'ny fiangonana katolika. Songadina tao anatin'ny fanamariana izany ny toetra tokony manahaka ny Kristy sy ny fiombonan'ny olona masina. Fanadidinina rindra randranomanana. Fa iza ny olo-masina zao taona zao. Toby rehefa mivavaka izy dia efa tsapainy fiainaneo izy dia mamaly. Mba matoky an'Andriamanitra izy dia mamaly hoe isika zanaky ny olo-masina isika. Ary Paoly amin'ny asa sola mandinika tsara. Be dia be ny fandinihana ataony dia mamaly an'io hoe isika ny olo-masina zao vaninandro zao. Fa rehefa tena dinihana tokoa zava-misy ahoana. Izay no ampahan'ny toriteny nentin'ny mpirehetra teo anivon'ny fiangonana iray teto andrenivohitra androany. Ny voalohany ny volana Novembre no ankalazana ny fetin'ny olo-masina ary ny fiangonana katolika no manamarika izany. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny mpino katolika ny olo-masina. Raha dinihana ny taona liturjika, samy manana ny andro entina ankalazana ny fetiny ny olo-masina tsirairay. Fa androany ny fankalazana iombonana. Manamafy hatrany ny tompona ndraikitra fa fiatsarovana ireo olo-masina no mazava-dehibe ny voalohany ny volana Novembre izao. Masina rehetra ny ananitra dia izay dia tsarovatsika amin'ity androany ity 1er Novembre, fetin'ireo olo-masina izay efa nahita sitraka tamin'Andriamanitra izany, fa tsika moa mbola eto amin'ny miady ho any amin'izany toerana efa misy an'ireo olo-masina rehetra izany. Dia ny tiako ambarakely koa tsy fahatsiarovana no ataontsika fa tsy misy hoe mivavaka amin'ny olo-masina. Nametraka ohatra lehibe daholo izy rehetra ireny dia ireny ny ohatra raisitsika isan'andro eto miaina azahoana izay tanjony izay koa. Dia izay no mazava-dehibe ilay fahatsiarovana an'ireo olo-masina ireo mba hitodian'izaytsika indray hoe zao ny lalana tokony izorana raha teo akaiky an'Andriamanitra. Dia izay ilay mazava-dehibe an'ilay fahatsiarovana fetin'ny olo-masina rehetra.
ilaina ihany koa ny fampiarana ny fiova-toetra amin'ny andavanandro mba ho mendrika masina ny mpino ary mba hiombina miaraka amin'ireo olo-masina. Mandray azy ireo toy ny modely eo amin'ny oam-piainana izay nasehon'izy ireo teto an-tany. Nanokana fotoana nanamariana izany fetin'ny olo-masina izay avokoa ireo mpino katolika androany. Ankoatran'ny fahatsiarovana ireo nodimandry fanararaotana anadiovana fasana mialohan'ny fahavaratra ny androany mitombo ihany koa ny fidiram-bola ho an'ireo valala mpiandro fasana. Fanadadiny Fezo Rafaly. Voalohan'ny volana Novambra vao maraina ireo valala mpiandry fasana dia efa mirotsaka an-tsehatra. Mitombo lavitra ny asa sy ny fidiram-bolan'izy ireo tamin'ity androany ity oharina amin'ny andavanandro. Manodidina ny 2 alina ariary ny karaman'izy ireo arakaraka ny asa. Misy ihany koa ireo fombafomba fanao amin'ny fisorohana ny fasana. Zare miady fasana dia misy olon-dehibe iray koa tsy dadanay zao manatsaty mpangady aloha voaloha zay vao mahazo miady eo fa tsy zay hono zany fomba anjazana napetsaka dadabe anay satria dadabe anay ny tena niady an'io taloha dia nafinjany tany amin'ny dadanay dia dadanay zao maminja an'izy aty aminay. Raha oharina amin'ny isan'andro dia le manadio ny le 1er novembre misy miantso be dabe no le miady fasana le andavanandro zany. Dia nanaovany anazy arakaraka le fasana be kelikely dia ambanimbany ny prix moa rehefa le ngedangedy dia ambonimbony ny prix. Première mavita 10-12 eo ray andro manadio fotsiny io. Dia asa ny fasana amin'ny tanana ka fara mandimbina mihitsy ny efa namesana dadabeanay tanana mihitsy zay io fedivana fasana io. Zay zany eo valala mpiandro fasana ny ato amin'ity party ambomana amin'ity. Lefa le 1er novembre ohatr'izao dia be da be presque be da be ny olona miantso anay. Misy manadio fasana na le manadio voninkazo dia arakaraka ny zavatra atao hoe zany ny karamanay. Ohatsy hoe betsaka moa le hoe dia misy 150, 200 ohatr'izany. Mora kelikely dia 75 ohatr'izay. Ankoatra ny fahatsiarovana ireo avana efa nodimandry fanararaotana anadiovana ny fasana mialohan'ny fahavaratra ny 1 Novambra ho an'ny fianakaviana sasany. Ny fanadiovana fasana dia ilaina amin'ny fotoana izao satria vavy ny orana dia manjary mitsiro be ny ahatra. Ka izany dia fadiovana mialoha fasana dia avy eo manatitra voninkazo fahatsiarovana ireo efa nodimandry zany. Fahatsiarovana ny fanaterana voninkazo fa tsy hoe fivavahana akory zany na hoe atao fotsiny. Ny raika amin'ny 30 oktobra 2012 zay no nadevina tato ny farany dia fahatsiarovana ireo efa nodimandry dia manao manatitra voninkazo. Ho an'ny fiangonana katolika, fetin'ny olo-masina ny 1 Novambra ary ny 2 Novambra no fetin'ny maty raha ny calendrier grégorianina. Natokana ho andro tsy fiasana ny 1 sy ny 2 Novambra tany am-piandohana. Taorian'ny fanjanahantany no nisy ny fanovana izany teto amintsika ka lasa andro fiasana ny faharoa ny volana Novambra. Nanoisantsika ny vaovao dia maro ny tsy liana intsony amin'ny fanateram-boninkazo sy ny fanomezana asana ho an'ireo razana raha ny tsina ny voninkazo no jerena ho an'ny tetsy anosy nangina ny tsena raha ny ampitaina tamin'ny heritaona. Fanadiny Michela Ranaritsona. Eto anosy ahitana ireo tsena ny voninkazo. Raha ny fanadihadiana natao anio voalohan'ny volana Novambra izay fotoana naterana voninkazo ho an'ireo efa nodimandry nangina ny tsena raha ampitaina ny tamin'ny taondasa. Tsisy tsena teto aminay. Tena tsy nandeha mihitsy ny voninkazo tamin'ity. Tsy haiko na ahoana fa tena tsy nandeha mihitsy ny voninkazo. Tena tsisy tamin'ity ary vao mihitsy nisy noho tamin'ny heritaona mbola nisy kely fa tamin'ity tena tsisy. Tsy voaisa hoe firy zany ny laninay fa misy mandray indray dia mandray ny olona fa zay takatry ny volan'ny olona zany fidin'ny olona fa tsy dia mahasahala avokoa ny olona. Ray kely raha ampitaina isan'andro aloha le olona aloha misy mandray indray hoe raha ampitaina isan'ny andavanandro dia misy marairay ihany izy alohany. Manomboka ny 14 volana Oktobra no manomana ireo voninkazo amidy any voalohan'ny volana Novambra ireo mpivarotra. Amin'ny ankapobeny tsy mifidy na natoraly na artifisialy ireo voninkazo amidy eto. Tsy mifidy ihany koa ireo mpanjifa amin'ny voninkazo aterina eny am-pasana. Samy manana ny safidiny izy ireo. Eny manomboka 14 andro zay dia manomboka manomana efa mba dia misy mandeha any amin'ny faritra ny sasany. Dia efa mba manomboka io zay manomboka amin'ny 14 jusqu'à 3 mandeha daholo fa le arakaraka izy fotsiny.
ny olona manasafidiny sy misy caleton fotsiny dia voninkazo kandrinaka tsy mazaka andrina kadonandrina anjeva paty fotsy petsaka andro toy zao aloha hoe mandeha sy tokony andeha izy zao fa vitsivitsy le mpividy azy somasy sabotsy io ange eo fa tsy voatery isan'andro sy mividy. Manodidina ny 5,000 ariary hatramin'ny 5,400 ariary ireo voninkazo amidy etỳ Anosy. Raha tsy ahivina kolotsaina malagasy ny fankalazana ny fety maty izay marihana amin'ny fanaterana voninkazo eny Ampasana. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia manoloana ny tsy mbola fisiany lalàna ifehy ny fividianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 maneho ny ihany mety fikasan'ny mpitondra. Ny mpikambana iray ao anatin'ny barao politika ny antoko malagasy miara-miainga no mpikambana ihany koa ao anatin'ny commission consultative nadiny Andra Arson. Hatramin'izao tsy mbola misy ny lalàna ifehin'ny fifidianana filoham-pirenena faharoa Republika fahaefatra. Tsy maharotra amin'ny mpitondra ankehitriny ny fanaovana izany raha iny restitution nataon'ilay comité interministériel tamin'ny 20 Oktobra lasa iny. Antony izay mahatonga amin'ny mpanao politika, fiarahamonim-pirenena ary mpiara-monina nantoka mametraka fanontaniana hoe atao ve sa tsy atao ny fifidianana filoham-pirenena faharoa Republika fahaefatra amin'ny taona 2024. Zava-misy dia misy aya amin'izao fotoana izao. Ary miaya daholo na ny mpanao politika na ny société civile na enina fanampiondrana antoka amintsika iraisam-pirenena ihany koa raha manary zareo amin'izao fotoana izao hoe ohatra ny misy eritreritra na lavan'le fotoam-piasana zany ohatra ny misy eritreritra tsy dia te hiditra loatra amin'izay fanaovana ny lalàna mpifidianana mikasika ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2018 zay. Fihetsika tato ato no nataon'ny fitondram-panjakana dia ohatran'ny manamarina izay zavatra izay hoe ho atao ve izy ity sa tsy ho atao. Raha tamin'ny 29 Juin nefa voapetraka tany amin'ny primature ny asan'ilay commission consultative aty amin'ny volana Oktobra vao mitsangana ilay commission interministérielle. Nanao indray ilay commission interministérielle dia mbola eo am-panaovana izy hatramintsika amin'ny teny izao satria processus mbola tsy vita io lalàna ataony ny présenteny tamin'ny mpiombonantoka rehetrarehetra io zany tamin'ny herinandro iny lalàna mbola tsy vita, tsy mbola avant projet de loi akory iny fa mbola le asan'ny commission consultative nataony hoe tamin'le asa nataonareo ireto ny raisinay ireto ny fomba fahitanay azy. Manoloana ihany koa ny fikasan'ny mpitondra hanova lalam-panorenana dia nanamafy Andriamatora Andriatsara Faradera mpikambana ao amin'ny barao politika ny antoko malagasy miara-miainga no mpikambana ihany koa tao anatin'ilay commission consultative fa tsy maintsy hajaina ny atao hoe hiérarchie de norme eo amin'ny famolavolana lalàna. Ary raha mbola miasa ao aorian'ny 20 Janoary 2024 ny filoham-pirenena ankehitriny noho ny tsy fisian'ny fifidianana dia fandikanany lalam-panorenana izany. Tsy maintsy hajaina ny hiérarchie des normes. Dika zany hiérarchie des normes zany dia hoe misy lalàna misy amin'izao fotoana izao izay misy lalàna ambony lalam-pifidianana ohatra zany hoe constitution dia tsy maintsy mifanaraka amin'ireny lalàna ambony lalam-pifidianana ireny ny lalam-pifidianana ivoaka eo. Ao anatin'ilay zavatra misy amin'izao fotoana izao koa misy misafotofoto be ny lalàna samihafa ohatra eo amin'ny hoe les codes de la nationalité ohatra zany ka amin'izay lafiny rehetrarehetra izay nefa raha ohatra zany tsika ka hanova ny lalam-panorenana araky ny eritreritry ny fitondrana dia miova zany le hiérarchie des normes misy, miova le ordonnancement juridique misy. Dikan'izany ve zany hoe njatra anankiray tiako marihana ihany koa dia nisy efa avian'ny ACC moa tany amin'ny 2007 tany angamba izay mikasika an'le hoe ny prolongation ny mandat-na président dia anticonstitutionnel fa ny anticipation na élection kosa tsy anticonstitutionnel. Ny zavatra tokony ho izy dia ao aorianany 25 janvier 2019 tokony efa vita fifidianana ary tokony misy président vaovao amin'izay manao finianana amin'ny 25 janvier 2019. Raha mbola miasa ao aorianan'izay io filoha io dia tsy ara-dalàna izy amin'izay fotoana izay. Tokony tsy atorotoro ny sain'olo pirenena, ny antoko politika, ny fiarahamonim-pirenena ary mpiara-miombonantoka Madagasikara amin'ny fanatanterahana fifidianana manoloana izao fitavozavozana sy katsikatso politika atao ampitondra izao amin'ny fanatanterahana fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 avy izao araky ny lalam-panorenan'ny Republika fahaefatra. Hoy Atranty mpikambana amin'ny barao politika ny antoko malagasy miara-miainga ity.
Ny rosiny laharana misy an'i Madagasikara amin'ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena mahakasika ny classement doing business ho an'ny taona 2024. Nisy ny fivoarana saingom-bola misy ny ezaka tokony ho atao. Fanadiny Lili Rabiata. Laharana faharoa amby enimpolo amby zato no misy an'i Madagasikara ankehitriny amin'ireo firenena 70 amby zato araka ny tatitra ny filaharana doing business avoaka ny banky iraisam-pirenena isan-taona. Toerana 5 no azon'i Madagasikara, izany hoe teo amin'ny laharana faha-7 amby enimpolo amby zato no tamin'ny taondasy. Nisehatra ny famoronana orinasa sy ny fanamorana ny findramam-bola ataon'ny mpandraharaha no isanana tsara ny toerana ho an'i Madagasikara. Fepetra enina izay takin'ny tatitra doing business no ny asanay. Ny famoronana orinasa, ny fahazona fahazondalana anorina, ny varotra, ny fahazona findramam-bola, ny fanaovana fanarahana ary ny sehatra ny fiantohana. Raha totaly, fanavaozana 320 no vita. Ny fanamorana ny dingana amin'ny fahazona taratasy-panjakana indrindra amin'ny fahaditsiranana no ezaka efa nataon'i Madagasikara. Mbola maro ny tokony atao amin'ny fanamorana ny fandraharana raha ny fanamaria ny banky iraisam-pirenena, ny sehatra ny fananantany, ny famahana ny olona ny herinaratra na ihany koa ny fametrahana ny fanarahan-dalàna amin'ny sehatra ny varotra no isan'ny manatsara ny toeran'i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Sur cette période, Madagascar a eu 9 réformes accréditées, 7 places de gagnées et 3,6. Teo amin'ny oelany ela-potoana io fanavaozana 7 no nazon'i Madagasikara ny fankatoavana, toerana 7 no azony ary 3.9 ny fivoarana vita. Tao anatin'ny 3 taona, azo lazaina fandreseny zany, saingy mbola maro no tokony atao, izay ilaina ezaka manokana ahafana mahafantatra ny fanavaozana, ahafana manao zavatra. Fantatsika ny fiovana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, mitady tsena manara-dalàna, mampidi-bola ary azona vokatra tsara ny firenena matanjaka sy ny orinasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Les sociétés régionales et sous-régionales sont à la recherche de marchés réglementés, lucratifs, prévisibles et pragmatiques. Ny volana janoary hatramin'ny volana jona tamin'ity taona ity, nahatratra 7,9 sy 9 ny olombelona nisitraka fampitram-bola ary 8,9 sy 9 ny orinasa nahazo izany. 5,7 kosa ny orinasa ny forona ho an'ny taona 2024 raha toka 9,7 ny tamin'ity taona ity. Fiara-miasa teo amin'ny banky iraisam-pirenena, ny banky foiben'i Madagasikara, ny DBM, ny komina Antananarivo renivohitra, ny sehatra tsy miankina ary teknisiana avy amin'ny ministera samihafa no nahafana namoaka ity tatitra mikasika ny fandraharana eto Madagasikara ity. Ny volana janoary hatramin'ny volana jona kosa no anaovana ny fanadihadiana amoahana ny filaharana ho an'ny firenena tsirairay. Omaly no namoahana ny banky iraisam-pirenena io tatitra doing business 2024 io. Niakatra nanomboka androany ny vidin-tsoloka 20 ariary ny fiakarana ho an'ny litatra ny lasantsy ny gazoal ary ny solitany. Tsy maro toerana ny vidin-tsoloka nanomboka ny fiandohan'ny taona 2024. Fanadidiny mianta Randrianaivo. Voalohan'ny volana Novembre, niakatra 20 ariary indray ny litatry ny vidin-tsoloka nanomboka androany. Izany hoe raha toka no jifaina 7,903 ariary ny litatry ny lasantsy ny volana Oktobra teo, niakatra ho 10,703 ariary zany ankehitriny. Ho an'ny gazoal 20,3 ariary ny litatra nandritry ny volana Oktobra, lasa 103 ariary amin'izao fotoana izao. Tahaka izany ihany koa ny solitany, niakatra ho 20,902 ariary ny litatra raha toka 203 ariary teo aloha. Nanomboka ny fiandohan'ny taona no nijanona ho tsy maro toerana ny vidin-tsoloka ary ito izany isaky ny faran'ny volana raha ny fanazavany teo anivon'ny OMH. Raha ampitahaina ny volana janoary ohatra, no jifaina 10,3 ariary ny litatry ny gazoal ary 20,703 ariary ny litatry ny lasantsy. Intelo no nidina ny vidin-tsoloka izay nanomboka ny fiandohan'ny taona 2024. Tahaka ny mahazatra alohan'ny anarahantsika ny toy ny vaovao ireto misy doka varotra. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir
Quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche molle fixe. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molle fixe. Maman. Ny anoizatsika ny vaovao dia any Tomasina efa milamina amin'izao fotoana izao ny fifanolanana misy teo amin'ireo olombitsy sy ny tompon'ny tany izay mirefy 100 hektara atao amin'ny fokontany Antanambao distrika Tomasina faharoa. Mioramanitra. Amin'izao fotoana izao, efa milamina tanteraka ny olany tany any amin'ny faritra Tomasina faharoa. Ny hemitra tamin'ny fihetsiketsehana saika ataony angalana kely ny tany ireo olombitsy taoriny ny fahafantarana fa ara-dalàna avokoa ny taratasy any am-pelatana ny tompon'ny tany. Efa nitondra fanazavana mikasika io tany ihany koa ny teo anivon'ny komina Fanandrana ary nilaza ny maharadalàna ireo atota taratasy anana ny tompon'ny tany. Raha tsy ahivina, tany mirefy 100 hektara ao amin'ny fokontany Antananambo, komina ambanivohitra Fanandrana, distrika Tomasina faharoa no nampifanonana olombitsy tamin'ny olon-tsotra iray. Raha ny fampitam-baovao any toerana, sinoa mizaka ny zoperenena malagasy no tompon'ilay tany ary fambolena no ataony. Voasikajo faritra menina ny ao amin'ny distrikan'ny Morafenibe amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny solombavamboaka avy any an-toerana voatery miasa manampy ireo mpitandro ny filaminana any an-toerana ireo vatan-dehilahy hiadina amin'ny asanda alfanadadiny mioramanitra trano. Komina ambanivohitra Beravina, komina ambanivohitra Tranopaky. Ireo no isan'ny komina ahitana tsy fandriam-pahalemana matetika ao amin'ny distrika Morafenibe amin'izao fotoana izao. Raha ny fanadihadiana natao manjaka ny aratromby any an-toerana ary isan'ny fototra izany ny faravan'ny dina tany an-toerana. Ankoatra izay, tsy ampy ny isan'ny mpitandro filaminana any an-toerana, tsy ampy ihany koa ny fitaovana entina miady amin'ny dahalo. Voasikajo faritra mena any an-toerana amin'izao fotoana izao. Rehefa hoe fandriam-pahalemana no resantsika dia tena atao hoe marisarisa rany zany. Jaune rouge zany raha filazana hoe jaune rouge vif mihitsy. Ka manao kalonne. Ny kalonne moa zany mamorona ny zatovolahy matanjaka dia miara-miasa zany ny gendarmerie sy ny tovolahy matanjaka zany manao mitetikizo zany dia mitety manao savahao mihitsy zany an'ireny dahalo regny. Fa ny zava-misy dia ity ny problemenay amin'io faritry melaka io dia ity limitrofy ity. Limitrofy entre Menabe sy Melaky. Ka ny ombonay matetika zany ny omby sy ny dahalo rehetrarehetra miala avy ety Melaky makany amin'ny Menabe. Dia limitrofy io zany tena problème. Araka izany, tsy mety voafeny ny fitondrana hatreto ny olona tsy fandriam-pahalemana manerana nosy. Vitsy ireo mpitandro filaminana alefany amin'ny faritra ambanivohitra raha oharina amin'ny isan'ireo mpitandro filaminana perinasa amin'izao fotoana izao. Tsy manaiky ary ano hiatranony fitakin'ny zony ireo miaramila misotro ronono araka nambaran'ny filohan'ny fikambanan'izy ireo. Efa amam-bolana maro ny fitakina 5 izao vao nanambarany ijery ity olana ity ny eo anivon'ny tafika raha ny fanazavana azo. Fanadiny Mikael Ramarola. Embolana teorina tsy mbola misy valiny fitakina ireo miaramila misotro ronono. Ny fampiarana ny didy navoakan'ny tribunal administratif mitondra ny laharana 720 tamin'ny taona 2024 izay mamaritra ny tombontsoan'izy ireo toy ny fanomezana ny alignement sy ny rappel izay efa mahanika ny 12 taona no takin'izy ireo. Ahelikilika tsy noenoiny izy ireo sy nomena fampanantenana izay tsy tanteraka akory. Tsy lefitra araka izany ireo miaramila misotro ronono ireo fa hitaky ny zoany hatrany hoy ny filohan'ny fikambanan'ireo miaramila misotro ronono Randriana sy manana chansolo. Tsika tsy maintsy mitaky an'io foana zany zay. Tsy miravoravo tanana amin'io zay fa miesihetsika foana zay tsy maintsy ho atao. Ho fantatry ny fitondram-panjakana hoe tena marina ny zavatra takin'ireto olona reto fa tsy hoe kana tombontsoana sana zany zoanay le izy zoanay ary tsy maintsy takinay hatramin'ny farany io ary tsy anaiky an'io tsifitra mihitsy zay. Ma tsy misy mihitsy zany hoe maramila première classe dia hitovy karama amin'ny sergent chef na adjudant rehefa navita 20 taona ka mivoaka amin'ny any zay zavatra ataoko hoe zavatra tsy mety zany ary zay tena ezingizinay hoe ary io koa tsy anaiky mihitsy zay. Efa nisy ny fampahafantarana ny miaramila amperinasa ny mety iainan'izy ireo ny manjo ireto miaramila misotro ronono ireto. Midiky zany fa tsy olany miaramila misotro ronono amin'izao fotoana izao ihany ity olana ity fa olany miaramila rehetra.
nisy ihany koa ny fiaonana tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny tafika ary nampanantena nijery amin'izay ity olana ity io tompon'andraikitra io raha ny nambaran'ny filohan'ireo miaramila misotro ronono hatrany. Nefa kosa nandritran'izay fotoana izay zany dia nisy fiaonana tamin'ny secrétaire général ny folo alinda dia resy lahatra zany aloha ny secrétaire général fa hoe amaha olana zay tokony hovahana taorinan'izay nefa dia tsy nijanona tamin'izao rehefa nandefa taratasy tamin'ny miaramila Pierinasa ery Madagasikara tokor zany tokompania gendarme dia anisan'izany moa ny secrétaire général ny présidence izay nisy nandrenay nandeha fasana an'io taratasy io ary menay ny secrétaire général ny folo alina mihitsy izy io nasio anay zany alohany andeha fasana anazy tao amin'ny Pierinasa ary ny ekeniny nanovana izy hoe tsy problème momba an'ity izy roa teo zany dia nalefa ny miaramila Pierinasa ary niona tamin'ny miaramila Pierinasa fananaiky miaramila Pierinasa iaramahanay any olana io satria tao aloha tsy mbola nisy ny fanatanterahana ny fampanantenana natao tamin'ireo mpanao fitakina na dia efa nivoaka aza ny didy avy amin'ny tribunal administratif nanome rariny azy ireo raha tsy aivina ihany koa dia manodidina ny 9,000 no miaramila tokony sitraka izany fisotrondronono izany manerina ny nosy. Tontolon'ny fahasalamana dia folo isanjaton'ny olona miditra amin'ny hôpitalim-panjakana eto amintsika no tratrin'ny aretina ny voho saingy tsy mahafantatra izany. Tsy misy famantarana miseho ety ivelany raha tsy efa tafiakatra amin'ny dingana farany aretina fanadidina fezora faly. Aretina tsy misy fisehony hita ety ivelany ny aretin'ny voho raha tsy efa tonga any amin'ny dingana manakaiky ny famaranana. Folo isanjaton'ireo marary mandalo eny amin'ny hôpitalim-panjakana no tratra n'ity aretina ity saingy tsy mahafantatra raha nitatitra ny ministera ny fahasalamana. Rehefa natao ny fanadiadiana amin'ny hôpitaly amin'ny ankapobeny eto Madagasikara dia farafakely ny folo isanjaton'ny olona miditra hôpitaly dia tratra n'io aretin'ny voho io daholo amin'ny ankapobeny. Dia izay zany nilazana hoe tena betsaka zany. Izy io tsy hoe vao mitranga tonga dia any amin'ilay atao hoe stade terminal fa izy io misoko mangina. Misoko mangina ary ny tena raha mazany efa 3 isanjaton'ny vosy izany hoe ny fiasan'ny vosy izy mipetraka zay vao misy tranga ity ivelany. Dia izay ny tena mahatonga ny olona hoe tsy fantatry ny olona loatra izy io hoe misy an'io aretin'ny voho io izy raha tsy efa tonga any amin'ilay atao hoe stade efa lasa lavitra zany efa 3 isanjaton'ny fahafahany voho miasa izy no mipetraka ao. Zay vao manomboka misy an'ilay tranga hoe miakatra be ny tosi-dra, manomboka mivotovoto ny tarehy, ny tongotra, mihatsatra, mora vizana, tsy ampy sokaisy ny rehetrarehetra. Ny fanatsarana ny asan'ny voho amin'ny alalan'ny dialyse hatreto no misy eto Madagasikara. Misy ny fitsaboana izay tsy mbola atao eto amintsika. Zay ilay insuffisance rénale chronique mesimba tsikelikely io ary simba tsy miverina intsony. Dia tonga amin'ilay atao insuffisance rénale chronique terminale rehefa tonga amin'izay fotoana amin'izay stade zay dia tsy maintsy mitady fomba hafa hisolon'ilay asan'ilay voho tsy miasa intsony. Dia ao zany ilay atao hoe hémodialyse izay misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Dia misy koa ny atao hoe greffe rénale izay mbola tsisy moa fa ao anatin'ny efa taona maromaro ary mbola mitoy dia ezahana ihany ny ahafahantsika misitraka an'izany satria ny manam-pahaizana momba an'izany efa hitotoerana fa ny fitaovana sy ny fiaramiasa no mahatonga azy mbola tsy tratra fa ny hémodialyse dia misy. Mandidina ny 3 hetsy ariary ny fanaovana hémodialyse eny amin'ny hôpitalim-panjakana. In-3 isan-kerinandro no anatanterahana izany. Izany hoe tafiakatra 1 hetsy ariary isan-kerinandro. Any ivelany efa misy ny tetikasa amokarana paosy misolo ny asan'ny voho, ampihenana ny tany fanomezana voho sy ny fanaovana greffe. Amin'ny taona 2024 no heverina hisy ny andrana voalohany atao amin'ny olombelona. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nitrangana asan'ny fiampirona tao New York. Olona valo no maty, 12 miady amin'ny fahafatesana. Lehilahy iray mitondra camion no nifoaka olona maro tao atsimon'ny Manatanana. Fanadidina ao amin'ny sariny France 24. Tsy nisy azo niraisina intsony ilay pick-up nampiasainy ilay lehilahy nifoaka ireo olona maro tao atsimon'ny Manatanana. Mpitondra bisikileta 10 no nifohany ary niafara tamin'ny fiara iray nitondra mpianatra. Raha ny fanazavana ireo nanatry maso, nirefitra tahaka ny bomba ny fifandonana nisy teo amin'ny fiara rotonta. Nitondra fitaovam-piadiana ilay lehilahy tompon'antoka ary nanambana ireo manodidina. Nisy iray tamin'ireo nanatry maso no niantso ny mpitandro ny filaminana. Voatifitra ny mpitandro ny filaminana ilay lehilahy rehefa voasambotra amin'izao fotoana izao. Ny FBI sy ny
koalisiona New York no manohy ny fanadiadiana hatreto voasikajo asa fampiorona raha nambaran'ireo tompon'andraikitra ambony federaly ity nitranga ity raha ny fanazavany be ny tanàna ny New York mazava ny valin'ny fanadiadiana ny ainga fa asa fampiorona no nitranga lehilahy 7 taona ity tompon'antoka tamin'ity asa fampiorona nitranga tany New York androany ity olona 9 no maty 12 kosa no miady amin'ny fahafatesana no ity tranga ity nanambara kosa ny filohan'ny pirenena amerikana fa mamafisina ny fiarovana ny tampon-tanàna ny New York isy ny fanaraha-maso manokana indrindra fa amin'ireo vahiny miditra any an-toerana. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao songadana tamin'ity alina ity ny voalohan'ny volana novembre fety fankalazana ny fetin'ny olo-masina ho an'ny fiangonana katolika fanatarotana anadiovana fasana kosa ho an'ny sasany. Ny roso amin'ny laharana no misy an'i Madagasikara amin'ny tatitra izay navoaka ny banky iraisam-pirenena mahakasika ny classement doing business ho an'ny taona 2024 nisy ny fivoarana saingy-mbola misy ny ezaka tokony ho atao. Ary farany dia niakatra nanomboka androany ny vidin'ny solika 20 ariary ny fiakarana ny litatra ho an'ny lasantsy ny gazoil ary ny solitany tsy maro toerana ny vidin-solika nanomboka ny fiandohan'ny taona 2024. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavamandry dia veloma mifoy daholo tompoko. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narainao teo ny fampalalambavao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narainao teo ny fampalalambavao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.